Mangataka fiaonana amin'ny filohan'ny fanavaozana sy Premier Ministre lehibe ny gouvernement ao anatin'ny 27 ora ny firaisan-kina sindika eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Antony dia hitondrana ireo fitakiana sindikaly izay natao tamin'ny tolona fanovana teto amin'ny firenena izay mbola manjavozavo ny fanovana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha toa ka efa hita taratra ny amin'ireo ministera sasany honambara ny ireto fikambanana sindikaly eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireto. Namafisiny ireto mpitarika sindika ireto fa izy ireo no anisan'ny mpitaritolona tamin'izao fanovana izao. Sy volana tsy aoriana nefa dia tsy misy ny fanovana ka izany no antony mahatonga azy ireo mangataka fiaonana faran'izay aingana amin'ny filohan'ny fanavaozana sy Premier Ministre lehibe ny gouvernement mba tsy hisy ny fifanomezan-tsiny raha sanatrika hisy ny fivadihan-javatra honambarana ireto fikambanana sindika eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireto. Andriamatoa PRRM androany zahay mangataka anao mba handray an-tanana ny sindika tena mbola mijoro maha-syndikalista azy ary mitolona sy mpitaritolona mafanafolo tamin'ny hetsiky ny fanavaozana mba hanambara aminao ny zavatra izay mbola tsy mandeha araka ny tokony izy eto anivon'ny ministera. Sao lahy hifanometsiny ka izahay izay nametraka anao ndray no lasa ho fahavalonao raha pitso. Manome 48 heures zahay mba handraisan'ny PRRM anaya na ihany koa handraisan'ny Premier Ministre anaya ary zay 48 heures zay rehefa mba misy ny antso ka misy programa mazava omeny PRRM sy ny primature dia zay no ilainay, zay no andrasanay satria nanao audience foana izahay tamin'ny sindika fa tsy nahazo dia izay indrindra no anaovana antso avo eto amin'ny televiziona mba horeny be sy ny maro ny marary ny fanabeazana. Ity fanabeazana ity ve raha ovina voatafarina fotoana izao fanavaozana izao mba hienona ny eto amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba hitondrana fanarenana araky ny tokony ho izy. Araka nambarany ireto mpitarika sindika ireto dia tsy manana olana eo amin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena izy ireo fa olana avy any ambony mihitsy no mahatonga ny fitakiana izay mbola tsy mivaly ho ny fanazavana ka izany no angatan'izy ireo fiaonana amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny Premier Ministre. Nambarany ireto mpitarika sindika ireto ihany koa fa misy olana goavana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka angatan'izy ireo ny fitondrana fanavaozana mba hanao fanadadiana lalina. Tao anatin'ity fanavaozana ity dia efa indroa zay ny niovan'ny ministra fanabeazam-pirenena tsy ny fanaovan'ny vana-ministra no vahaolana fa fijerena ifotony an'ilay olana ao dia mangataka ny ekipan'ny présidence hanao investigation amin'ny ministera io fa misy olana goavana ao izay tokony aranaka. Etaona koa dia mafisina ny fangatahana ny gré harmonisé PTF mba hitovy amin'ny ministera hafa rehetra ny ato amin'ny satria faralasy faravavin'olona foana ny ato hatramin'izay raha ny any ministera hafa rehetra efa 100 000 ariary 150 000 ariary 200 000 ariary par jour ny indemnité de mission izay irana mpanatsovola ny ato mbola 56 666 eo ihany koa ny indemnité d'encadrement izay natokana ho an'ny izay tokony hisitraka an'izany miakatra ho 100 000 ariary dia angatahana ihany koa izay satria voasoratra ao anaty protocole d'accord. Dia manamafy ny fangatahana amin'izay fiaonana amin'ny PRRM izay zahay satria efa tao amin'ny finance tao amin'ny maine efa tonga hatreny amin'ny primature ary izay nisy taona fa mbola tsy mivany olana fa fiaonana amin'ny PRRM irery ihany ho hitanay fa mahavany olana. Nilaza moa ireto mpitarika sindika ireto fa mbola ny mpanaradian'ny fitondrana teo aloha no mahazo vahana eo anivon'ny ministera amin'izao ary ireo izay nitolona indray no hiara ny faniliana. Rehefa tonga teto ny ataontsika hoe ny fanavaozana tonga teto Madagasikara dia ny zavatra nataony voaloha dia hoe anadio ny zavatra tsy mety nataony teo aloha indrindra ny fanifitantanana. Anisan'ny takinay satria hitanay fa voahilikilika amin'ny mpitolona ankehitriny. Lasa ireo aty ivelan'ny ataoko hoe système tao anatin'ilay fitolomana no mahazo vahana ka mitondra rivotra vaovao mety hiteraka blocage ary efa hiainana mihitsy moa zany amin'izao fotoana izao anaovana itsindry zany sy antso amin'ny tantana indrindra ny filohan'ny fanavaozana ny amin'ny tokony hienona ireto sindika vonona sy vaniny reto ary efa voalaza ny namana teo mba manome an'izay fepotona 27 ora zay mba ahafahana midinika ny amin'ny anavaozana
ity tontolo be ny fanabeazam-pirenena ity satria ny fanabeazana no antoky ny fampandrosoana. Nanatanteraka fihaonam-be fakan-kevitra mialoha hiatrihana ny fikaonan-do-pirenena moa ireto fitambarany sendika rehetra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireto ka izay fehi-kevitra tapaka mandritra izany no entiny eo anivon'ny fikaonan-do-pirenena ary izany indrindra no angatan'izy ireo fihaonana amin'ny filohan'ny fanavozana sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta mba hitondra ny marary mahazo an'ireo mpiasa sy ho fanatsarana ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny zavatra nina ny voandalana moa tsisy tantaraina fa reny efa hitanareo reny ny communiqué ny fahavononan'ny SADC hanampy antsika hiaccompagner antsika amin'le processus ny refondation zany mandram-pitongavatsika makany amin'ny élection. Vonona izy zany hanampy an'io ary matoky izy fa ataotsika le izy fa teo moa ny olana hatramin'izay dia le tsy fampitokisana. Zao efa hitanareo amin'ireny communiqué reny na ny communiqué tao aloha raha mety mbola mafimafy ny reny na be resaka sy ny namana eto fa reny ny communiqué moramora reny. Reny tsy interprétena reny maro ny interprétation ataon'olona fa ny zavatra teneniko fotsiny dia tsotra ny fanampiny SADC no atao fa tsisy zavatra hoe akory ny soniavy natao ohatra ny tany amin'ny Dakar 1, Dakar 2, Maputo 1, Maputo 2 fa ny fahatokisan'ny SADC fa nitondrantsika nio refondation makany amin'ny élection zany hoe ny gouvernance électorale sy ny concertation nationale makany amin'izay élection zay. Dia ny resaka atao tsy ny resaka hoe élection mois de juillet fa ny CENI amin'izao efa anatiny manao consultation politique en vue le gouvernance électorale ary mbola io gouvernance électorale io ny anaovako consultation politique koa amin'izao manampy CENI mba hiarahana hitovizana hevitra hirosona makany amin'izany élection zany malakilaky fa tsy ho tarititsika lava ataonareo teteza mitatra eto ty zavatra tia dia zay no anampiko azy manampy ny CENI manao ny consultation politique io. Dia raha ny fandahara ny CENI amin'izao nanomboka izy tamin'ny 28 juillet teo izy nanomboka dia mifarana io ino moa démarche ataon'ny CENI io any amin'ny mois d'avril na mai ihany na juin dia ny zavatra ny teneniko tao dia hoe manomboka à partir ny mois de juillet efa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana ny CENI manomboka mois de juillet fa tsisy nanonona daty tao hoe tsy maintsy mois de juillet ny élection. Zay ny zavatra misy ny azoko tenenina dia 2027 ny fifidianana dia ny teny koa atany hoe manomboka mois de juillet ny CENI fa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana tsisy afa-tsy zay ny resaka.